Candidat zatra manao sary torana. Karonio tolan dia torana. Daulen main lagi jabr terus nanti ini lucu masakit sekali. Kurasa no. Abis mangan mudlab devant si kurasa no. Ay mati na sa mudar mo niya. Kurasa no. Let's bangun mutar bangun. Kurasa no. Nas narotolera. Don't pass. Adonoro zona uwan direct. Sara dhala. Adonoro. Ora. Chimiecka. Tapka chimiecka. Isa. Le tapka chimiecka. Ala telefon. Ah. Naita na roteo eh. Asar jab. Asno. Asar asar. Asno. Asar. Vai pas frente. Ha? Ek mana friend. Iswa viol. Hello. Cuma dia murah friend ori. Hello. Hello naro. Azafady di ano témoin rana dalto? Témoin no. Ita no no. Ita na raw. Hindi batona rin sa asko. Celebrana retio na ita na retio. Na ita na retio na sepo. Misray kan katra na retio ni nefa. Misray kan katra na retio ni nefa na sepo. Ita na siya Sandar magsako yun. Ayo chas. Ayo. Pagkuha na rin na pesa. Ah, ita na raw nan dalto. Ita na raw. Wala miya sa kasi. Ita na raw. Nas no integral na. Miya sa kasi milam na. Dito na rin kandidat maparang manuwa. Oh, allo na raw zon nga tapam sai. Amarano. Ha? Anda solo no rosazo. Ah, alle fa directo. Dia mana friend ni. Ano sama dia experience. Ek friend. Alle fa. Ek friend wa dafa tela na tuta. Ora mi sambur via. Zapata ni sambur via. Fana charazia. Ari distrea. Ari imasun pitan filamina na. Imasun pitan filamina na. Imasun pano gazeti. Atau kurentani rendantra. Tunga kandidata dia. Refan tabataba am tsisy antony dia nanao sartorana devant eo dia nikendai indreo zao nikendai indreo zao amizao miresaka zao Amin'ny arma gendarme. amin'ny arma gendarme sy namaly aho na tsy nihetsiky ny tanako fa nitabataba tao dia nanao tartorana fa ho publiena eo io vidéo io rehefa aveo dia rahantsika mahita dia zao ny ataoko zao zavatra ataonay zao zavatra nataonay dia fidinana miforme ny délégué des candidats nay manoro ny zavatra tokony ataondreo tonga teto io candidat io sady nitabataba no rehefa aveo nanao sartorana devant teo dia niagagako tsy le torana vonjendreo fa zao koa no kendaindreo zany hoe niaraka amin'ny 4-4 anankiray ireo zany anankiroa tonga teo dia nitondra tanora maro nanao an'izay fihetsiky zay tsy nisy ny tanana nihetsiky ho publieko ny vidéo rehefa aveo namarina an'izay mba tsy ho lasa angano fotsiny le izy fa mba zavatra misy no resaina fa tsy andeha ilaza hoe afakandro manakorotana fa na raha maso no ataonay mba tsy ahafahana mampiditra an'ireo olona zay tsy anatin'ny lisy mpifidanana terena ho ampifidina efa fantatra raha tamin'ny omaly ny zavatra homan'ireo atao zany hoe olona tsy anaty lisy mpifidanana terena mandeha mifidy tampenanay daholo ireo lalanareo amizao efa mipetraka ny paikady rehetrarehetra manerana amin'ny fokotany miandry an'io manevra io raha nieritreritra ho taterina minibus le olona tsy tafavoaka ho taterina amin'ny 4-4 tsy tafavoaka taterina amin'ny bajaj ny afarany nefa maka fotoana ela zay fotoana tara zay zany nahafahanay mampandeha ny délégué de votenay milaza ny zavatra tokony ataondreo tsisy ankoatran'izay zavatra nataonay dia ran'ireo vahoaka reo sady nisy mpitandro filaminana nahita ny zavatra nandalo teo ka raha misy ny zavatra mifanohitra amin'izany no atao dia ho hitantsika eo amin'ny toiny fa tsy maintsy ampahafantarina eto anareo ary ho publieko zany io vidéo manatoro an'io cinéma nataony dadi io lehilahy zany tsy manao zavatra ohatran'ireny
raha te hiady amiko izy maka toerana dia soroko ty t-shirt tia fa tsy ohatran'ireny ny fomba fatao rehefa misy zavatra atao mampalahelo zany rehefa candidat mpanjakana dia manao toetra sy lavorary toetra kanosa lehilahy be ve anao dia manao zavatra ohatran'ireny dia te hiady ianao ve dia tsy sanao amin'ny teny ndao hiady fa tsy mitsikofoka amin'ny tany eo anao dia mody manao sarotorana eo ohatran'ny nataony tamin'ny tribunaly tamin'ny fotoana izy noentina tany amin'ny fitsarana dia rehefa aveo nanao torana ohatran'iny dia navotsitra rehefa aveo dia nahazo liberté provisoire ka eto izany nanao cinéma hafa koa zaho tsy nisy zavatra natao fa zaho ndray divokenda angamba nihitanareo izy no nikenda teo ao anatin'ny vidéo dia ho hita hoe inona zavatra fanomanina fa partagena izy eo Steve eo eto aty fa partagetsika vidéo zao ho hitany Madagasikara ray manontolo ny zavatra nataon'ny candidat zay ampiany rafim-panjakana rehetra sy ireo ministre tonga eto manoana azy fa tsy ilaza an'ireo olomba fidy hafa ohatran'ny sénateur sy ny solombavam-bahoaka manoana azy ireo nefa zahay tsy miontsina amin'izany ka zavatra zay nataondreo teo zany izay provocation ary cinéma natao fa tsisy fikitiana olona fa raha afaka andro zany tsy zakandreo zay zany mampanao sary mitsikitsika andreo ray manontolo tsisy alabato mandeha eto ary manara-maso an'izay zay tsy zakandreo zay zavatra zay dia tonga amin'izay zavatra nataondreo teo zay ka alefako zany io vidéo ho hitanareo dia iarahantsika mijery misaotra tompo miarabantsika voakany Mahajanga tsy ankanavaka amin'izao fotoana izay fampiresantsika eto androva izahay amin'izao tsara ho marihana fa tao amin'ny sakoroka izay nisy nahafahanay naka information fenoa makasika ny halabato izay homanina tao raha pitso alohan'ny resahako an'izay dia tsara no afantaranareo fa haka certificat médical zany zahay eto amin'ny hôpitaly be ny Androva amin'izao fotoana izao nisy ny tovolahy ratra iny sy rotarota rovitra ny akanjony zavatra nisy dia zao nisy fampivoriana nataony Andriamatoa Titus ao Ambondrona izay niaraka amin'ny candidat vadiny candidat dadia sy ny mpanentana miaraka dia amindreo nisy fivoriana ambaratonga roa samby hafa nisy nandroany tao amin'io tranony Andriamatoa Titus ao Ambondrona ambadiky ny lycée français dia nisy ny vahoaka tao an-tanàna nisy ny mpianatra ny université rehefa nandiha ny fivoriana dia makasika ny halabato atao rapitso inona no zavatra hatao zavatra tao dia zao nisy fizarana kara-pifidianana tao ho an'ireo olona izay tao dia ny olona anankiray zany afaka mifidy inefatra indimy ary efa misy fiara rapitso amin'ny 10 ora maraina hanao an'izay fitaterana an'ireo olona ireo amin'ny quartier Ambondrona no resahako eto mampilaza anareo vako any Ambondrona fa hoazavaiko ny toerana hafa koa rehefa aveo ao Ambondrona nanaovana an'izay ka manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 7 no naovandreo an'izay halabato zay amin'ny alalany fifidianana indimy amin'olona anankiray zany hoe itety bureau de vote samy hafa izy ireo fa ny fiara dia hitatitra manomboka amin'ny 10 ora maraina zay no makasika ny Ambondrona zay ny zavatra tapaka tao amin'io fivoriana io tao ka ny fokotany anaovana an'io zavatra io zany dia amireto fokotany manaraka ireto Ambondrona
Amborovy, Mahavoky Avaratra, Mahavoky Antsimo, Tsaramandroso ambany, Tsararano ambony, Tsararano ambany ary Tsararano Nosikely. Fiofio, Aranta ary Antany Malandy, Ambohimandamina, Sotema. Ireo quartier folo ireo no hanaovana an'izay système izay. Zany hoe quartier zany zay tena betsak'olona eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Io zavatra io dia irahana amin'ireo mpiasan'ny CENI, ireo délégué ny CENI, membre de bureau de vote, zay efa mifanaraka amin'izy ireo. Efa manana pista maro zahay, efa fantatra nanaovana azy ireo fa ny fanomanana ny fisamborana n'ireo olona ireo no hataonay miaraka amin'ny Wise Rapitso. Tsy sangisangy zao na resaka lainga intsony fampelatanatsika ny preuve manana vavolombelona atsika, manana preuve tangible makasika an'izay halabato atao zay. Zay no zavatra hisy manomboka Rapitso ka amin'ny 9 hatramin'ny 20 no anaovana an'izay fa ahafahan'olona anankiray mifidy indimy izay, ary tsy olona vitsy ireo fa olona maro, ary amin'ny point zay lazaiko teo zay. Zany hoe zany halabato tanteraka, fandikan-dalàna tanteraka no hisy Rapitso. Tsy tanteraka izao raha tsy niarahana amin'ny préfecture, solombavam-bahoaka no miresaka eto. Nisy ny fiantsonany Chef Fokontany, fa zay tsy mampandany an'ireo Chef Fokontany ireo raha ohatra ka tsy lany ny candidat-mpanjakana dia sorona amin'asany. Efa nisy zany tamin'ny députation. Ireo délégué des candidats koa efa voantso anao an'ireo asa ireo. Rapitso hanaika olona tsy manana kara-pifidianana, ny olona zay tsy mitondra kara-pifidianana amin'ny anarany fa avela mifidy. Tsy olona afaka hanao an'izany raha tsy candidat-mpanjakana irery ihany. Fandikan-dalàna zao omanina izao. Ka misy fitorinana petrakay ho an'olona concerné zany amin'ity fampivoriana olona tsy nahazahoana lanina sady fandikan-dalàna ity no miampy fandravana fitaovana. Efa ampelantananay fa tafaverina ny telefony amin'izao fotoana izao fa ny fitoriana dia tsy maintsy ho arosonay. Zay zany makasika an'izay ka manainga ny candidat rehetra samy ho mailo. Manentana ihany koa ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka hanome renseignement feno hiara anara-masontsika amin'ity zavatra miseho tia fa ho loza tsy fifidianana izao fa fandravana fifidianana. Ka izay no mahatonga milaza eto androany manambara eto ny zavatra niseho marina nisy androany. Manao antsoavo ao amin'ny préfecture, manao antsoavo ao amin'ny fitsarana, indrindra ny OMC mijoroa anareo raha ampitso, ataovinareo ampahamarinana ny asanareo, aza miangatra fa ataovy fa vahoaka malagasy ny rehetrarehetra na amin'ny mpanohitra na amin'ny mpitondra fanjakana. Samy vahoaka malagasy samy vahoaka ny Mahajanga. Zay no mahatonga zany miteny eto androany mampiomana zao no sady milaza anareo rehetrarehetra meritreritra efa henonay le tenina voaka teo fa hoe ahoana moa raha tratra isika, raha tratra isika atao fotsiny fitoriana dia atao brouillon dia arina. Zany ny zavatra niainga atao anatin'ny fivoriana fa ampelantananay daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe tsy maty manota zany nareo afaka manao zay tianareo atao ny Rapitso. Fifidianana ity avelao ny vahoaka ifidy malalaka dia aza mangala-bato ary aza mino ianareo na Chef Fokontany tsy hoe tsy azo enjehana, aza mino koa nareo amin'ny préfecture na mpitandro filaminana fa tsy azo enjehana na tsy azo toriana manova asa mpahamarinana ary aza manaiky tsindry fa tsy mety zao mandratra olona tsy vitan'izay mitetika hangala-bato izay. Ka lazaiko zay zavatra lazaiko teo zay no ananako preuve feno, zay no lazaiko aminareo ka mahafantatra anareo zany amin'izao fotoana izao ianareo candidat rehetrarehetra. Halabato no hitranga ao, avelao handeha ampamarinana ity fifidianana zay ho ataotsika ty. Samia maka preuve ary samia koa maka tompona ndraiky mpanjakana fa tsy anaonao foana. Maka Wise, maka avocat, miomana isika rehetrarehetra samy mijery
aza miandryandry rehefa mahita zavatra tsy mety fa manaova action fa manara-dalàna fotsiny manara-lalàna fa izay no afahantsika miaro tena. Zay no antso ataoko aminareo voakany Mahajanga androany. Élection no ataontsika tia fa ny sasany mieritreritra handroba. Ka izay no anaovako antso avo ho an'ny tompona andraikitra rehetrarehetra tsy ankanavaka, tsy anavakavaka na hanaiky baiko na tsindry. Ataovinareo ampahamarinana ny asanareo. Zao zavatra zao hoe enatra ho antsika eto Mahajanga. Tsy misy zavatra ohatran'izao manerana ny Madagasikara, tsy fahita manerana Madagasikara raha tsy eto a Mahajanga. Tsy hoe lany olo hendry eto fa ny olo adala no mitondra antsika. Mampenatra. Zao zavatra zao tsy fahita misambisambotra olona, mampitahotra olona, mampitahotra mpiasam-panjakana, ho ampita olona ny olona rehetrarehetra. Tsy firenena dictature Madagasikara fa firenena tandalàna. Ka sahianareo tsirairay ny mpiasam-panjakana manao ny andraikitra tandrify azy, ianareo vahoaka mandehana mifidy. Fa zao zavatra zao tsy mahasoa atsika. Aoka zay mieritreritra hanao an'izay asa zay fa tsy maintsy ho tratra anay nareo rapitso ary tsy maintsy ho samborinay. Aza mieritreritra nareo hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia hoe tsy azo atao nininina, azo atao nininina tsara nareo, tsy maintsy ho samborinay. Farany dia farany amin'izao fotoana izao misy mpikatoka TGV tratra ao amin'ny gendarmeria miaraka amin'ny karatra fizarana vary sy ny karatra maha TGV koa. Dia ho hitantsika eo ny toin'izay raha zay fa ny fitoriana zay petrakinay dia petrakinay amin'ireo olona na vita na vanona an'izao fihetsika zay tsy azo atao natao zao. Izahay tsy miaraka amin'ny fitondrana dia sahy fifidianana, sahy miatrika an'izany fifidianana izany. Tsisy alabato ataonay satria zay tsisy accès any amin'ny CENI, tsy misy accès zahay any amin'ny préfecture, any amin'ny fokotany fa dia miankina amin'ny safidim-bahoaka. Dikan'izay madio raha ty aminay ary raha misy ny korontana tsy avy aty aminay. Efa nampianarina ny olona miaradi aminay tsy hiditra amin'izay fanaovana korontana zay fa fiatrehana fifidianana madio zay no ataonay. Ho an'ireo zay manana eritreritra hanao an'izay dia efa miomanana reo hitanareo vidéo ty efa fantatra ny point rehetrarehetra anaovana n'io asa io sy ny fiara zay ho ampiasainareo rapitso fa tsy maintsy hanao an'izay zany zahay ka zay no anaovako antsoavo indrindra nareo amin'ny OMC. Etseonareo ny fiara, misy moto koa, misy moto efa hainay, moto tsy misy numéro zay ho ampiasainareo efa hainay ny lokony. So dia mieritreritra nareo ampiasa moto dia tsy sinina fa zahay tsy maintsy anara-maso. Ka ianareo mpitandro filaminana indrindra ny OMC, ny préfecture, ny fitsarana, raha misy tsy filamilana élection ka raha misy korontana eto Mahajanga dia tsy afa-miala nareo satria tsy mandray ny andraikitra tandrify anareo. Zay no izy tsy ho lava resaka samy mahavita anareo élection malalaka. Zahay dia mametraka candidat, manohana candidat fa zahay kosa miaro ny rariny sy ny hitsiny. Tsy hoe zahay tsy tia ady na hoe tsy tia fihavanana na tia manakorontana fa zavatra tsy mety ny tsirariny ary zay no edivantsika rehetrarehetra ahitsy fa tsy afaka iaina ao anatin'ny raoraotsika, tsy afaka iaina ao anatiny tsy fankazahoana na ady. Tanàna raha manana ty ary samy manana vina, samy tiany ty tanàna ty isika ka aoka ifanaja fa izay no antoky ny fifankazahoany rehetra ary zay koa no antoky ny firaisankinatsika zanaky Mahajanga samy zanaky Mahajanga ka aoka haneo an'izay fahalalam-pomba zay ny tsirairay misaotra to.